Miarabanao fiangonana riavana manana aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy aman-dranatraray Jesoa Kristy Tompo. Andeha hiomanantsika amin'ny fiderana ny firana fanampiny ny fahavaloambin'ny folo. Firana fanampiny fahavaloambin'ny folo ny andiny voalohany sy ny andiny faharoa. Dia homanitsika ihany koa ny FFPM fahavalo amby telopolo amby telonjato 338. Dia andeha mbola sokafantsika ny baibolitsika ao amin'ny Matthieu toko fahatelo ambin'ny folo. Eo amin'ny andiny fahaefatra amby roapolo sy fahadimy amby roapolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary nanao fanoharana hafa koa taminy izy ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namavoa tsara tany an-tanimbary. Fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namavoa tsiparipary teny amin'ny vary dia lasa nandeha. Amen. Ny ampianaran'ny soratra masina antsika amin'izao marain'izao riavana dia hoe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia misy ny vary izay nambolen'Andriamanitra. Fa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia misy ihany koa ny tsiparipary izay nambolen'ny devoly. Izany no afatra ao antsika amin'izao marain'izao ny ampieritreretan'ny tompo antsika dia hoe vary ianao, vary ianao sa tsiparipary. Ny afetsen'ny devoly dia mamboly voa tena mitovy amin'ny vary izy, kanefa tsy vary fa tsiparipary, sarim-bary. Dia mampandini-tena antsika ny tompo hoe vary ianao sa sarim-bary. Ratsika hivavaka. Tompo malalo mbola misaotra anao izay fiangonanao, ampianarinao momba ny fanjakanao amin'izao marain'izao. Misaotra tompony amin'ny ampahafantarana anay hoe ao fanjakanao dia misy ny vary ary misy ny sarim-bary. Misaotra anao izay ny amin'ny efa nanangananao anay ho zanaka tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Dia ianao ihany efa miteny hoe tsy misy mahasamihafa ny vary sy ny tsiparipary raha tsy efa miteraka izy ireo. Ny teninao raha teo no milaza hoe ny voa no hamantarana azy. Koa arovy izay tompo, arovy tsy anao ny tahaka ny fanaon'ny zanaky ny devoly. Arovy izay reto tsy hisy ho tonga zanaky ny devoly, fa ianao izay efa nanangana anay ho zanaka, ianao ampandeha any amin'ny mendrika an'izany fiantsona izany iray malalo, dia ho fankalazana ny voninahitra ny fiainanay, ny fanomponay. Ny anaranao Jesosy. Amen. Raha tonga andro izay hizarana amin'izay fotoana izay adinina ianao ka hiatrika ilay mpanjakanao efa vondrona be ianao ary koa efa ampiteza iapananao hiatreanao ny tomponao. Fiatsaram-belasy
Matthieu toko fahatelo ambin'ny folo any andiny fahatelopolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aoka ihany hiara-maniry izy roaroa ambara-piaro ny fararano ary amin'ny fararano dia holazaiko amin'ny mpijinja hoe angony aloha ny tsiparifary ka ataovy amboarany mba hodorana fa ny vary dia ataony ho any an-tsopotro. Amen. Ampahafantariny soratra masina antsika ny sitrapon'ny tompo ry havana. Tsy maintsy hiara hitoetra ny ratsy sy ny tsara ambara-pahatonga ny fararano. Tsy maintsy hiara hitoetra ny ratsy sy ny tsara ny vary sy ny tsiparifary ambara-pahatonga ny fararano. Amin'ny fiverenan'i Jesosy dia ho sivanina ny vary sy ny tsiparifary. Ny tsiparifary dia hodorana any amin'ny helo fa ny vary kosa ho ampiakarina any an-tsopotra, izany hoe any an-danitra. Izany no sitrapon'ny tompo, izany no programan'ny tompo ry havana. Ny firariana ho antsika dia samy ho hita vary amin'ny fiverenan'ny tompo, fa ambara-pahatonga an'izany fiverenana izany ny tompo ane hanome antsika faharetana. Ny tompo ane hiaro antsika amin'izay mety fahatafi-tohinana eo anatrehan'izany programa sy planina izany. Raha antsika mbola hivavaka. Ray malalo tsy mitsahatra ny midera mankalaza anao izay no ny fahasoavanao. Noho izany fahasoavanao izany no mbola ampianaranao anay amin'izao maraina izao. Tompo malala omeo anay tokoa ny ahazaka ny fisian'ny tsiparifary eo amin'ny fiangonanao.
omeo anay ny ahazaka ny fisian'ny sarim-bary eo amin'ny sahanao dia arovo tokoa izahay tompo tsy hanongotra azy ireny amin'ny mialohan'ny fotoana fa ianao dia ianao rery any no mahay mandinika ny fo dia ndreto izahay tompo mbola mitondra eo anatrehanao ny tsiparifary rehetra eto amin'ity taninay ity eo amin'ny sahanao ato ny fiangonanao Andriamanitra fa tsy tianao ny hahafatesany ratsy fanahy tompo malalo entinay eo anatrehanao izy ireny mba ho tonga tena vary ho vary tsara dia izahay koa tehirizo anatin'ny faharetana eo am-piandrasana ny andro iverenanao amin'ny anaranao Jesosy tompo nanaovanay izany vavaka izany amen. Andriamanitra irery voninahitra amintsika kosa ny fiadanany. Alahady 17 ny volana septambra taona 2022. Alahady 15 manaraka ny Trinité. Ipanjana trantsika riavana ny tompo amin'ny lohahevitra manao hoe mitoriteny amin'ny firenena rehetra. Hoan'izay rehetra mandalan'Andriamanitra sady voantso no masina amin'ireo rehetra ny riavana malala ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo ny finoantsika. Amen. Hoy ny tompo: efa nanendrim-piambina ho eny ambonin'ny mandanao aro Jerosalemo, ka mandraka hariva na andro na alina dia tsy mahazo mangina ireny. Eny ianareo izay mpanan-tsiaro an'i Jehovah aza mitsahatra ary aza mamela azy hitsahatra mandra-panao ny an'i Jerosalema mafiorina tsy ho deraina amin'ny tany. Amen. Hira fanampin'ny 17.
liderana ny saina tsy ampianalala ny fatra ny fitiavanao karasuri tompo malala ny fakasitrananao hivavaka sika riavana izany tokoa ry Andriamanitra rainay no hira sandratra ankehitriny entanay manandratra ny voninahitrao ny fahalehibiazanao ny herinao ny fitiavanao anay fa Andriamanitra be voninahitra tokoa ianao Andriamanitra lehibe Andriamanitra fitiavana Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao ilay tia anay ka namonjy anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao lay maty voaomby teo amin'ny azo fijaliana hanavitra anay misaotra ray noho izany rehetra izany fa zovy tokoa moa izahay ny fahasoavanao no mbola maty izao anay ary indrindra mbola hahafahanay miseho eto anatrehanao ankehitriny misaotra ray fa ny fitiavanao anay dia fitiavana maharitra mandrakizay fa na inona toejavatra iainanay ankehitriny ianao dia miazona any mandrakariva ary miaro anay tsy ho tratry ny loza izany no isaoranay ianao ko mba hankasitrao ry ny saotra sy ny dera atolotra ianao fa atolotra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany amen. Aoka hitsangana zao ny ankizy sy ny tanora hihira ny andininy voalohany amin'ny hira ao amin'ny firana fanampany amin'ny hira fahaenina ao amin'ny firana fanampany. Hivavaka sika Jesosy misaotra fa tsy diso anjara amin'ny teninao tokoa izahay ndreto izahay ankizy tanora voninkaena anao mitenena ary Tompo amen. Atsangano hoe ny tanan'ny ankizy tanora rehetra mba te handova ny fanjakan'Andriamanitra tena te handova ny fanjakan'Andriamanitra daholo ny ankizy tanora rehetra eto amin'ny fitandraimana isotro fitiavana sahoary no afatra ho antsika aoka ho toy ny vary aoka ho toy ny vary i Jesosy rehefa tonga olona tetỳ an-tany ny aina tetỳ dia nampianatra zavatra marobe
tamin'ny alalan'ny fanoarana toriteny samihafa sy fampianarana marobe fa nanao fanoarana ihany koa izy momba ny amin'ny atao hoe vary sy ny tsiparifary zao ny voalazany ao amin'ny Mateo 7:12 ny andininy 4 ka hatramin'ny andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy ary nanao fanoarana hafa koa taminy izy ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voatsara tany an-tanimbary fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voatsiparifary teny amin'ny vary dia lasa nandeha ary rehefa naniry ny vary ka niteraka dia niposaka koa ny tsiparifary dia avy ny mpanompondra lehilahy ka nanao taminy hoe tompoko tsy voatsara va no nafafinao tany an-tanimbarinao ko avy taiza kosa ny tsiparifary dia hoy izy taminy fahavalony nanao izany ary ny mpanompo nanao taminy hoe ko tianao va andehananay hanongotra sy hanangona azy fa hoy izy tsia fandrao raha manongotra ny tsiparifary ianareo dia ongotanareo miaraka amin'ny koa ny vary aoka ihany ara-maniry izy roa ambara-piavy ny fararano ary amin'ny fararano dia ho lazaiko amin'ny mpijinja hoe angony aloha ny tsiparifary ka ataovy amboarany mba hodorana fa ny vary dia ataomy ho any amin'ny tsompotra. Amen. Mety maro amintsika zao no tsy mahalala ny atao hoe tsiparifary fa mety enoko fa betsaka kosa nefa nahitany hoe ny vary rehefa mamafy vary ny olona tonga ny fotoana famafazana voambary amin'ny famafazana ketsa dia maniry maitso ny vary ary ny tsiparifary koa dia anisan'ny vokely boribory kely izy fa maniry eny an-tanimbary ary maniry miaraka amin'ny vary ary rehefa samy maniry izy anakoa dia tsy hita mihitsy izay fomba hanavahana azy raha tsy tena efa mandinika tsara mihitsy ianao amin'ny fotony sy amin'ny raviny dia izany no nahatonga ny Jesosy nanao ty fanoarana ity ka naneo tamin'ilay mpanompondra lehilahy hoe avelao ihany aloha iara-maniry izy roa fa ndra ongotanareo ny vary sy ny tsiparifary miaraka. Inona ary no hevitra izany? Tiany Jesosy ampitaina amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fiarahamonina kristianina na eo amin'ny fiarahamonina ankapobeany dia misy ny olona tena miaina amin'ny finoana marina tokoa ary misy kosa ny olona miaina mitovitovy fotsiny ihany fa tsy tena izy dia tahaka izany koa isika ankizy tanora izay antefano zany afatra zany satria amin'ny farany ho Jesosy dia ho angonina daholo izy anankiroa satria ho tsaraina ny tsiparifary kosa dia ho dorana any amin'ny afo fa izay tena vary dia ho taomina ankapidirina any amin'ny tsopitra. Aoka ho tena vary isika raha maniry ny andovan'ny fanjaka an'Andriamanitra. Raha tena vary ianao dia miaina marina ny toe-piainana kristianina mamofo voatsara araka ny tenin'i Jesosy dia voamendrika mitondra soa sy fiainana ho an'ny hafa fa ny tsiparifary kosa ny vomy ny tsiparifary dia voa mitondra aretina ho an'ny mpiarabelona ho an'ny olona izany ilay tsiparifary ka rehefa eo amin'ny toetra antsika eo amin'izay ataontsika tahaka ny nambaran'i Jesosy dia aoka tsy ho vo ny tsiparifary ny toetra asehoantsika fa ho vo mitondra fiainana sy fahavelomana ho an'ny hafa
dia ho an'Andriamanitra rerareny voninahitra fa ho antsika kosa miasa ny fanahy masina aizantsika miaina ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapony. Amen. Hivavaka isika. Jesoa, isaoranay ny anaranao noho ny amin'ny teninao izay mampianatra anay sy mitarika anay, hahaizanay mandova ny fanjakany lanitra. Fanoharana tokoa ny lazanao taminay sy tamin'ny mpianatrao fahiny mahakasika ny amin'ny fanjakany lanitra. Tompo, tamin'ity anio ity dia nampatsiahivina ho anay ny amin'ny vary sy ny tsiparifary. Koa te feo zahay mba ho tonga toy ny vary tokoa, ho maitso mavana, hamovo hitondra fiainana ho an'ny mpiara-belona aminay, ka handova ny fanjakany lanitra. Misaotra Tompo, amin'ny anaranao no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, misaotra anao izahay fa mbola omenao izao fotoana andraisanay ny afatrao izao, koa mangataka anao fanahy masina hitaridalana anay amin'ny famakiana ny teny mba tsy hisy diso, ary koa miasa mahery ianao fanahy masina amin'ny vahoaka handray ny afatrao. Manendreny lela amin'ny mpanomponao mba ho ny sitraponao tokoa ray no ampitaina aminay. Izany vavaka izany dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Iaraka mamaky sy iain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Jeremia. Jeremia 50, andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Izao no teny nampilazain'i Jehovah ny Jeremia mpaminany ny amin'ny Babilôna dia ny tanin'ny Kaldeanina. Ambaraonareo, eny, torio any amin'ny firenena ary manangana faneva, torio fa aza fenona ataovy hoe afaka Babilôna. Mangahy ahy bela, ray tahotra Merodaka, eny, mangahy any sampony, ray tahotra ny sarin-javatra. Fa misy firenena avy any avaratra miakatra hamely azy, ka tonga ny tany ho lao tsy hisy mponina intsony. Fa na ny olona na ny biby dia samy andositra ka ho lasa avokoa. Amin'izany andro izany sy amin'izany fotoana izany hoy Jehovah dia ho avy ny zanak'Israely, dia izy mba mitaranaka Joda, eny, andeha izy sady hitomany eny am-pandehanana ka hitady an'i Jehovah Andriamanina. Hanontany lalana makany zina izy sady hanatrika hankany ka hanao hoe avy, ka maneke ho an'i Jehovah mifanekena mandrakizay izay tsy ho adinoy. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Matio. Matio 7:20, andiny 220,
ka hatramin'ny fahatelopolo. Ary hofaranantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina toko voalohany 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nanao fanoharana hafa koa taminy izy ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voatsara tany an-tanimbary. Fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voatsiparifary teny amin'ny vary dia lasa nandeha. Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka dia niposaka koa ny tsiparifary. Dia avy ny mpanompondra lehilahy ka nanao taminy hoe Tompoko, tsy voatsara vanina fafinao tany an-tanimbarinao, koa avy taiza kosa ny tsiparifary. Dia hoy izy taminy, fahavalo no nanao izany. Ary ny mpanompony nanao taminy hoe kotianao va andehananay hanongotra sy hanangona azy? Fa hoy izy, tsia, fandrao raha hanongotra ny tsiparifary ianareo dia ongotanareo miaraka aminy koa ny vary. Aoka ihany ara-maniry izy roa ambara-piavy ny fararano. Ary amin'ny fararano dia holazaiko eo am-pijinja hoe angony aloha ny tsiparifary ka ataovy amboarany mba hodorana, fa ny vary dia atao mo ho any an-tsopotro. Ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako ho anareo aho, ary mahatanteraka ao amin'ny nofoko izay tsy vita tamin'ny fahoriany Kristy ho an'ny tenany dia ny fiangonana, izay nanaovana ahy ho mpanompo araka ny fitondran'Andriamanitra ny mena ho anareo. Ahatanteraka ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra dia ny zava-miafina, ilay voaafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro, fa voaseho ankehitriny amin'ny olony masina, izay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny hareny voninahitra ty zava-miafiny ty any amin'ny jentilisa. Dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana sy voninahitra. Izy no torianay ka samy anarinay sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra ny olona rehetra, mba samy atolotray ho tanteraka ao amin'ny Kristy izy rehetra. Ary ny hatanteraka izany nikelezako aina koa sy ezahako fatratra araka ny fiasan'ny hery ilay miasa mahery atao anatiko. Amen. Mbola ao aminareo hatrany any riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Manohy ny lohahevitry ny perikopa isika mandritra ity volana septambra ity manao hoe mitoriteny amin'ny firenena rehetra.
mitoriteny amin'ny firenena rehetra. Amin'ireo perikopa telo izay novakiana no hanofozantsika ny fampaherezana sy ny toriteny amin'izao maraina izao. Mitoriteny amin'ny firenena rehetra. Mitoriteny ka tsy njovy ny farany. Na ny bokin'i Jeremia, na ny filazantsara araka ny Matio, na ny epistily nosorata raha ho an'ny Kolosianina, dia samy mampieritreritra antsika ny vokatry ny toriteny izay ataon'ny fiangonana, ny vokatry ny toriteny izay ataon'ny mpitondra ny afatr'Andriamanitra, izay ambaran'ny mpaminany. Ao amin'ny bokin'i Jeremia, toko 50 dia azo tsoahana ny hevitra hoe mitoriteny hievery ny farany mba hiverina amin'Andriamanitra ny olona. Rehefa nambarany Jeremia mpaminany ny faminaniana, dia voalaza eny amin'ny 5 fa nitomany ampandianana ny zanak'Israely sy ny taranaka Joda ka miverina an'izy iona mifampitoana hoe maneke ho an'i Jehova amin'ny fanekena mandrakizay izay tsy ho atonoana. Ny farany toriteny izay ataon'ny fiangonana dia mikendrindrindra ny fiverenan'ny olona amin'Andriamanitra. Raha toriana amin'ny teny amin'izao an'izao ny zava-kendreny ny toriteny dia ny hiverenako sy ny hiverenanao amin'Andriamanitra. Nahoana moa Jeremia no nirahana tamin'ny fotoanandro mba hampiverina ny olona amin'Andriamanitra. Teo am-piandohan'ny fahababona no nanomboka ny faminanian'i Jeremia, efa nandindona ny fahababona ary hiditra amin'izany atao hoe fahababon'ny Babiloniana ny zanak'Israely, ka nentiko babo ireo manambola, ireo avy saranga ambony saranga ny antavela tany an-tanindrazana, dia ireo tsy manan-katao, ireo olona fanao tsinotsinona. Tamin'izany dia nieritreritra ny zanak'Israely no hoe ndeha hikomy amin'ny Babilôna. Fa ny faminanian'i Jeremia ravana dia nanambara hoe tsy izany ny vahaolana, tsy ny fikomiana ny vahaolana, fa ny fiverenantsika, ny fiverenanareo amin'Andriamanitra irery ihany. Antsoina hiverina amin'Andriamanitra ny olona lasako babo, natandindomy ny fahababona, fa izay no hoany vahaolana ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra. Tsy faminaniana loza ihany ny faminanian'i Jeremia mpaminany, fa faminaniana fiantsoana indrindra koa hany vahaolana ho an'ny oloko lasako babo. Mampanantena fiadanana, mampanantena ny firavonana eo amin'ny disadisa amin'Andriamanitra sy ny fiangonana indray, mampanantena fandresena arevonan'ny Babilôna. Ry havana malala, olana maro no mitranga endriky ny fahababona amin'ny fiainantsika andavanandro, ary tsy eto Madagasikara ihany fa saika maneran-tany samy manana ny fisehony avokoa izany olana izany. Dia lasako babo, tsy afa manao na inona, tsy afa manoatra ny olombelona eto amin'izao tontolo izao. Ny toriana, ny anirahana ny fiangonana dia ny hoe ampivereno amin'Andriamanitra ny olona, fa izany no tanjona kendrena. Raha toriana ny teny, ny vahaolana amin'ny hafanana miakatra, ny vahaolana amin'ny tondra-drano, ny vahaolana amin'ny resabe ara-politika, tokana ihany ndao hiverina amin'Andriamanitra, ndao hiverina amin'Andriamanitra. Izany ny faminanian'i Jeremia ry havana. Tena fahalalana isika inona ny vahaolana. Tady vahaolana tsy aroa isika,
fampidiniany etseroa fa adintsika mifampidinika amin'Andriamanitra adintsika ny mitaona ny olona ny hoe ndeha hiverina amin'Andriamanitra adidin'ny fiangonana zany ry havana amin'izao vanim-potoana sarotra izoran'izao tontolo izao amin'ny farany izao ndeha toriana ny teny tsy njovy ny farany mba hiverina amin'Andriamanitra tahaka ny zanak'Israely sy Joda izao tontolo izao itomany ranomasim-pibebahany iteny hoe manekehany Jehova tsisy vahaolana afa-tsy izay ho an'izao tontolo izao io ny vahaolana fototra miverena amin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsara araka ny Matio torio ny teny tsy njovy ny farany mba havokatra tsara ho an'Andriamanitra ny fiangonana torio ny teny tsy njovy ny farany mba havokatra tsara ho an'Andriamanitra ny fiangonana raha nazavain'ny mpitondra ny 10 minitra teo ny fanoharana izay nataon'i Jesoa mikasika ny tsiparivary eo amin'ny famaranana 9:30 dia zao no voasoratra tapany faharoa manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo angony aloha ny tsiparivary ka ataovy amboarany mba hodorana fa ny vary dia taomy ho any antsopitro ho any antsopitro hoy Jesoa ao anatin'ny fanoharana afafy ny teny fa rehefa voafafy ny teny fanoharana dia milaza aminao hoe nisy nanaraka avy aoriana rehefa natory ny olona ka namafy ny asan'ny Satana ny varina fafy ilay filazantsara fa avy aoriana rehefa natory ny olona dia nisy namafy ny tsiparivary tsy filazantsara ilay teny manakorotany tsiparivary dia teny fototra dia hoe zizany disadisa hoy isika amin'ny teny malagasy ilay fanakorontanana tsy nisy fandripa alemana teo amin'ilay tany namafazana ny filazantsara tonga ny mpamafy teny manakorotana teny mampisaraka dia vokatra niara-vokatra teny niarana niry fa ny Tompo amin'ny farany dia miteny hoe angony ireo tsiparivary dia dorana ary ny vary taomy ho any antsopitro torio ry havana ny teny evero ny farany mahavokatra tsara ho an'Andriamanitra ny fiangonana tomangina ny fiangonana tsy manakolazaina malona ireo foto-kevitra samihafa manohitra ny kitsirano ny Baiboly voizina eny amin'ny fiarahamonina araka oronan-tsary fanadiadiana anankiray aho omandy ry havana tany Afrika Atsimo dia mitsangana ny ekipany vehivavy lesbienne mpanao baolina dia variana aiza ny ekipany Dorcas mba hifanandrina amin'izany inona no ambaran'ny fiangonana ao koa ireo fampianaran-diso samihafa voiziny etsiaroa eny an-dalambe eny an-tsena ny fiangonana variana atao anatin'ny rindrina efatra tsy samy mandomba ravarana akory ny manodidina azy tsy samy tenin'ny filazantsara akory ao atokantrano mangina ny fiangonana irana isika hitory-teny havokatra tsara ho an'Andriamanitra mba hieverinao ve ny teny indray androany eo anatrehan'Andriamanitra no hoe indreto izahay sy ny zaza nomenao aiza ny taranakitsika nitory-teny tamin'ny taranaka ve isika nalefatsika azy izy ireny ho rembin'ny filazan-dratsy ataon'ny devoly any amin'izao tontolo izao any an-tsekoly eny amin'ny fiarahamonina misokatra an'io ny taom-pianarana sekoly alahady alefatsika ho tanimbary amafazana ny votsara ve
ny zanantsika ho tanterahantsika ve ny fanekena teo amin'ny batisa mba hisy vokatra tsara ho an'ny fiangonana satria mitoritelo ny fiangonana mitsinjo ny farany antsonysika ry havana ny hoe torio ny teny ampianaro ny teny mbola mandevitra amin'ny tsy parifary Andriamanitra torio ny teny ampianaro ny teny mba hisy vokatra tsara atolotsika ao an'Andriamanitra avy amin'izao tontolo izao nandray ny teny miandro farany dia ireto ny vokatra avy eo amin'ny fitandremana isanay avy eo amin'ny sodaparitany isanay avy eo amin'ny sinoda erijekema nisy anay notorianay ny teny namokatra ny fiangonana ho anao Andriamanitra. Ny fahatelo ao am-boky Kolosianina ao am-boky Kolosianina izay nivakiana tamintsika teo ny toko voalohany andiny ny 720 indrindra ry havana dia hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo izy notoroinay Kristy no ambara amin'izany Kristy notoroinay ka samy anarinay sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra ny olona rehetra mba samy atolotra ho tanteraka ao amin'ny Kristy izy rehetra ary ny ahatanteraka izany io kely ezako aina koa sy ezako fatratra araka ny fiasa ny herin'ilay miasa mahery ato anatiko mikely aina fatratra araka ny fiasan'ilay mahery ao anaty i Paoly apôstôly eny isika fiangonana mba haninona amin'ny fitorinan'i Kristy dia mananatra sy mampianatra hahatonga olona tanteraka ho an'i Kristy torio ny teny heverony farany mba ho tanteraka ho an'i Kristy ny olona tsy hoe vokatra vokatra fotsiny atolotra ho an'Andriamanitra ao amin'ny fanjakana fa vokatra tanteraka atolotra ho an'i Kristy hoy Paoly apôstôly eto mba samy atolotra ho tanteraka ao amin'ny Kristy izy rehetra rehefa toriana i Kristy dia tsy vitany hoe nandray ny filazantsara ny olona fa adidin'ny fiangonana koa ny manohy ny toriteny amin'ny fananarana ny olona izay nandray ny Kristy hizotra araka ny sitrapon'Andriamanitra handeha amin'ny fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra rehefa notoriana Kristy nandray ny filazantsara ny olona dia mbola adidin'ny fiangonana ny manao ny fanohizana ka mampianatra ny vahoaka mba ho voatefy hanana endrika tsara ho vonina hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra ka tsy homenatra ny fiangonana fa manolotra olona tanteraka eo anatrehany Kristy ilay mpitsara marina every izany hoe amin'ny andro anankiray dia tonga aorony daholo ny tsy parifary dorana ireto ilay tanteraka alefa any antsopitr'Andriamanitra manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay ao amin'ny fanjakan'ny lanitra izany ry havana no antony anirahana antsika hitoriteny hieverana izany farany izany hoe amin'ny andro farany tokoa hitsangana eo amin'ny fitsarana ny tsirairay avy anolotra olona tahaka ny ahoana ho an'i Kristy ny fiangonana ikely aina fatratra araka ny hery izay miasa ao anatintsika isika fiangonana mba hitoriteny ananatra sy ampianatra azahoana vokatra tsara sy tanteraka ho an'i Kristy tsy olona mienahena tsy olona izay mangorohoro malona an'izao tontolo izao tsy olona izay sady tsy mandroso no tsy mihemitra tsy olona misalasala no ezahany fiangonana vokarina vokatra ny toriteny fa olona mandroso amin'ny fahatanterana tsy naman'izay mihemitra mba ho vonjena anio ry havana mbola antsoina mafy isika torio ny teny ka hevero ny tanjony izany toriteny izany hamerina ny olona ao amin'Andriamanitra hahavokatra tsara ho an'Andriamanitra ary hanolotra olona tanteraka ho an'i Kristy isika fiangonana mandiana araka izany mba ho voninahitr'Andriamanitra amen.
ry avana malala aoka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io misaotra ny amin'ny teninao izay hitaomanao anay, hitory ny teninao ka hitaomana ny olona, hikendre ny farany mba ho amin'ny fanatonana anao Andriamanitra, hitaomana ny olona hikendre ny farany ka mba hisy vokatra ho amin'ny fanjakanao Andriamanitra, hitaomana ny olona mba hikely aina ho amin'ny asa tsara indrisany efa Tompo eo anoloany zany indrindra dia miariary ny fahalemenay, ny tsy fahatanteranay zany teninao zany, tovariana tokoa izahay fa hay misoko mangina eo anivon'ny fiarahamonina, anivon'ny fiangonana, ireo foto-kevitra samihafa zay manohitra ny sitraponao. Ankehitriny mamindra-fo aminay ka havao zay ho tonga olona araka ny sitraponao izahay, hahaizanay manefa ny antedy masina napetraka ao eo anoloanay fiangonanao. Mahatoky sy mino izahay fa Andriamanitra ny famelan-keloko ianao, ary Andriamanitra tia ny fiangonana amin'ny fitiavana maharitra mandrakizay. Mianoanay Andriamanitra noho ny fitiavanao sy ny indrafonao ao amin'i Jesosy Kristy, fa amin'ny anarany nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Hoy ny Tompo, fa toy ny ranorana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa nahavotony tany ka nampaniry sy nampahavokatra azy mba hahatonga voa ho an'ny mpamafy sy anina ho an'ny mpihinana. Dia ho tahaka izany ny teniko izay lokony vavako, tsy verina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy, fa amin'ny fifaliana no ivoanareo ary amin'ny fiadanana no hitondrana anareo. Voavela ny lokoareo noho ny anaran'ny Tompo midera azy.
ao tompo azokony tenina teny soa mafary nomena andiriavana hiara-manonina ny fanekemponona laharana faharosika haneontsika ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra manao hoe isika minon'Andriamanitra iray ray tsy tompo hanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita ary an' Jesosy Kristy tompo iray zanaka ilay tokan'Andriamanitra nateraka ny rainy talohan'izao rehetra izao ny mazava avy amin'Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny ray amin'ny zavatra rehetra izy no nahariana izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy nombona tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy maty izy ka nalevina nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy niakatra ho any an-danitra izy ary nipetraka eo an-tanànan-kavanana ray avy any ny avininy ray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakany isika mino ny fanahy masina tompo sady mpanome ainy izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsahona sy hankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka miteny tamin'ny vavan'ny mpaminany isika mino fiangonana iray masina isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganany maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
hivavaka sika ry havana. Andriamanitro rainay ianao, rainay tia anay ary miantso anay indrindra mba hiantoraka aminao. Misaotra noho ny amin'ity fotoana ity ahafahanay mitondra eto anatrehanao ireo marary anay, ireo enta mavesy satray. Ankehitriny dia mivavaka izahay ho an'ny fiangonana, mba ho avaozinao isan'andro ny herin'ny fiangonanao Tompo, mba ahafahana miatrika sy manefa ny adidy maro samihafa, indrindra ny asa fitorenan'ny filazantsara tanterahany. Mivavaka izahay ho an'ireo mpanomponao rehetra mpitandrina manomboka any amin'ny foibe FJKM synodam-paritany ary aty amin'ny fitandremana. Tolory saina ampaherezo ary arovy amin'ny loza sy ny ratsy rehetra, mba ahafahany manatanteraka sy manefa ny antso izay efa niantsoana ho azy. Vavaka izahay indrindra ho an'ny mpanompo vavinao izay mitondra ity fitandremana ity, arovy izy Tompo ary ampianaro. Tolory saina amin'ny fiatrehany ity adidy mankadiry, hiantsoroany hitondrany ity fitandremana isotro fitiavana ity. Mivavaka izahay ho an'ny kristianina rehetra eto amin'ity fitandremana ity. Maro aminay ny miatrika olana ary fantatro raha teo fa ny olam-piainana dia tandravadi-koditra ny fiainanay tokoa. Ianao Andriamanitra ny vahaolana no angatana hiditra an-tsehatra eo amin'ny isam-baravarana. Mety olana ara-bola, ara-panambadiana, aretina sy ny maro hafa tsy voatanisa. Ianao ilay Andriamanitra mihevitra ny fiainanay dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Ianao no angatanay hatanteraka izany hevitra izany eo amin'ny fiainany tsirairay avy. Hahasitrana ny marary ianao. Eny, hampitony ny alahelo sy ny ratram-po vokatry ny fisarana manaina manoloan'ireo fahoriana mianjady. Vavaka izahay ho an'ny firenenay. Andriamanitro, eno ny vavakay. Tompo, ianao ny hitondra fiadanana ho an'ny Madagasikara ary midira an-tsehatra eo amin'ny raharaham-pirenenay. Fantatrao miariary loatra ny toe-javatra iaina ny firenenay ankehitriny, mba aoka hanjaka eto ny fandriam-pahalemana, aoka hanjaka eto ny fifankatiavana eo amin'ny mpisehatra ara-politika. Tompo, vavaka izahay ho an'ireo mpilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena rehetra, indrindra ny zanaky ny fiangonana izay zanakao Andriamanitra, mba ho arovanao amin'ny loza sy ny ratsy rehetra. Ary maniry indrindra koa izahay raha maniry mba ho ray amin'izy ireny no voafidinao hitondra indray ity firenena ity. Tompo, misaotra fa rehefa mivavaka tahaka izany izahay dia mino fa efa azonay sada ny valim-bavaka. Tonononay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany, koa mba hiraisanay fosy fanahy. Dia ampiarahanay amin'ilay vavaka nampianariny manao hoe: Rainay io izay any an-danitra, ho masinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, hatao anay ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay ny onianina sahaza ao anay, ary mamelà ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fankapana, fa manafahanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery
ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra isika ry havana no ny hahafahantsika nandre ny asan'Andriamanitra nentin'ny mpitantsoratra teo. Ny antony ijoroako eto dia fampatsivana antsika ny fotoam-pahasoavana lehibe izay andraindrayntsika amin'ny 7 Oktobra raha sitrapon'Andriamanitra dia ny fisaoran'Andriamanitra fanomezam-boninahitra azy no ny jobily fisotrondronono ny mpikarakara ny zaridaina ny fiangonana fantatsika amin'ny fiantsona hoe Julien. Efa nosokavana tamin'ny volana Martsa izany fotoana izany ary niara ny azakazaka isika mba hanatratra ny tanjona azahoana mamoaka ampifaliana izany iray aman-dreny mpiara-miasa izany amin'ny fisotrondronono ka hanlorana azy marobola 10 millions ariary. Ry havana malala ampatsivona antsika ny teny faneva ijoroantsika miaraka amin'izany ray aman-dreny isotroron'izany eo amin'ny Timoty 2:2-5 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra olona voazatoetra dia piasa tsy mahazo enatra mizara tsara ny teny fahamarinana. Olona voazatoetra dia piasa tsy mahazo enatra. Efa tena nanao isika fiangonana raha ny fandraisana anjara tao an-tokotany tao. Izay entanina sy ampatsivona kosa dia isika tompon'andraikitra ao amin'ny komity ny fisotrondronono izay nametrahana marobola raikitra mba hoentimanana an'izany. Isika loholona sy dekona tolaka izany koa nametrahana marobola raikitra ho fiarah-mientana amin'izany. Isika sampanasa ary fikambanana mba tsy hanadino izay efa ny fanapahantsika tao anatin'ny komity amin'ny alalan'ny solotenantsika. Everina ry havana fa mbola manohy izay efa fanaontsika isika vahoakan'Andriamanitra mandra-pahatonga ny faran'ny volana Oktobra 7 Oktobra ary antenaina fara samy anefa izay ny fanarahana avokoa isika komity indrindra ny dekona sy ny loholona ary ny sampana dia hahazo mihoatra araka ny soratra masina sika manao hoe Andriamanitra mahay manao mihoatra no izay angatahanareo. Ny firariantsika dia ho amin'ny fifaliana tokoa no hitondran'Andriamanitra izany mpiara-miasa izany amin'ny fisotrondronono ary amin'ny fiadanana no ivoany. Dia engane ry havana mba olona voazatoetra tokoa isika mba ho piasa tsy mahazo enatra fa tsy izy ihany ilay nanangana izany teny faneva izany. Tanterao ampifaliana izay mbola asika totosaina. Efa nandray anjara ianao mandraisa anjara ihany. Raha sendra nanadina anao dia izao ray volana mihoatra kely izao no fotoana iarahantsika miazakazaka dia ho tratratsika ampifaliana ny tanjona ry havana. Ndeha hivavaka isika. Andriamanitra, asainao mitodika aminao ny fiangonana mba hankasitraka anao sy hanome voninahitra anao no ny asa niarahana enanao tamin'ny mpikarakara ny zaridaina ny fiangonana teto amin'ity fitandremana ity. Misaotra ny amin'ny fahavitriana nomenao azy. Misaotra ny amin'ny nahafahany niazakazaka ka nijoro ho vavombeninao tamin'izany zara fanompoana manokana izany. Mikendry tanjony izahay mba azahoana mijery azy manokana amin'izay maha olombelona azy. Iarahanay manatanteraka ny sitraponao mba ho tsapan'izany ray aman-dren'izany fa zanakao sy asan'ny tananao izy dia didinao ihany ary tsy arianao rehefa antitra. Dia omeo anay Tompo izay ahafahanay mandray anjara fahanao tokoa ny zavatra rehetra ary mpitantana ihany ny fanananao izahay. Misaotra ny amin'izay efa vita mankasitraka sahady ny ahafahanay manantena fa ihoatra no izay tanjona no kendrena no asainao ho vitainay amin'ny fotoanandro. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony asa. Amen.
waniza tutuliza mituru mituri namafaza tenisu vani tukubefiti nubanubanana sarutambilalana kanefa matukituku ajatongi masuna famula omitukusu izinuhamena kapatesiza omaeleza fani tukulumana raiso tanteraka aminareo nitsodranotononina amin'ny anaran'ny tompo ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny fahalalana sy ny fitiavan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany tompontsika mandehana amin'ny heriny faherezana amen. Miasa tanuni finuana asama pakausha nambana inariza miradi mitafi difirasa sangasu fanifa karuna teradusitatuku asakiri fona fanitukumatera Mampaleri malatava arikusimbamada izinuamena kapatesiza omaeleza kamitukumana izinuamena kapatesiza omaeleza kamitukumana ho an'Andriamanitra iray rianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.